Socavitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Aza makany Kafitsony, tongava malaky amin'ny magasin Baolay. Vous avez votre bac? Ne perdez pas votre temps. GSI Université privée, habilitée par l'État. Manulchanao, ni vaovao. Fampiavana-pirenena tompon'andraikitra avokoa ny tsirairay ho ny flo eradionary mampianina androany manoloana ny olana mipetraka eo amin'ny ropitarika ny fampiavanana ny FFKM sy ny FFM. Ny avaka tanteraka ny fankalazana ny andro ny valomartsa ho an'ny fikambanana vehivavy malagasy miara-miainga androany tetsy amin'ny atao madinika. Trabona misy 720 sy 700 ary mpianatra mihoatra ny 270 no nahazo fitsaboana maimaimpoana sy sakafo ary kojakoja ilaina amin'ny fiainana andavanandro avy amin'ny fikambanana vehivavy malagasy miara-miainga. Tany Frantsa kosa indray nandray vehivavy miisa zaty ny filo frantsay François Hollande androany tao amin'ny Élysée. Raha mbola olana mipetraka ho an'ny vehivavy ny fitadiavana asa any Frantsa ny andindinina avy hatrany. Mitoky fitaka fa ny atao no hita. Manantena ny fandraisana tanana manokana ny sehitry ny rano sy ny fanadiovana ny sambatan'olona. Socavitre en Outapenac, menuiserie en aluminium, rideaux métalliques, volets roulants, vitres, tôle, Socavitre en Outapenac, 020 22 682 28, 033 11 256 63, Socavitre en Outapenac. Très sincèrement à votre service. À l'occasion de la fête pascale, des nouvelles gammes de produits débarquent chez Baolay. Des produits performants possédant une polyvalence incroyable. Des produits de première qualité, premier choix, marque originale qui transforme votre univers avec modernité et savoir-faire. Alors dès maintenant, faites vos achats dans tous les magasins Baolay. Joyeuse Pâques avec Baolay. Baolay, toujours meilleur. Vous avez votre bac? Ne perdez pas votre temps. GSI Université privée, habilitée par l'État, vous propose 4 filières clés. Génie du BTP, informatique de gestion, multimédia et communication, marketing communication, finance et comptabilité. Examen officiel sous contrôle du ministère. Diplôme, Bac plus 2 à Bac plus 5. Offre spéciale, GSI TOS. Inscription ouverte Au GSI TOS, 033 84 160 56. Au GSI Antananarine, 034 60 543 90. GSI Analakane, 033 12 606 92. Bon ben je vais partir là. Hein. Ok. C'est bon là? Ouais. Pas de bisous? Non, ça va. Rejoignez Annick Beauté, spécialiste en coloration, coiffure d'événements, tissage, coiffure pour hommes, pack mariage. Oh, pas de bisous? Non, ça ira. Voulez-vous être une femme sublime, attrayante et sûre de vous? Mon secret, Annick Beauté. N'hésitez plus, affirmez votre personnalité chez Annick Beauté. Annick Beauté, notre secret. Walang tub-tub kape ke futa. Eu vou nunca ver, mas Il attend Jim Lebe, full tout le monde. Et final Yann Faish. Bisous, bisous. Ça va, Naki? Allô, je te dérange? Non, Nathan là. Moi, attends,
Crédit amin'ny alina, mora night. Antso 40 minitra be zao mankany amin'ny frantsany familianao anankitelo. Azonao ampiasaina manomboka amin'ny 6 alina hatramin'ny 9 ora maraina amin'ny vidiny 400 ariary. Afaka misoratra anarana araka izay tianao. Tsindrio azany dièse 322 étoile 25 dièse. Telma numéro 1 mora. Ny hazo ny vanikolaka, ny taninandrino ny tsara. Ny orinasa Madagascar Evolution Immobilier dia vonona ny mefafapoanao izay mikasa hividy tany. Fitsidihana maimaimpoana, mampandrisaina anao amin'ny fikarakarana ny taratasy rehetra. Koa raha mila fanazavana fanampiny ianao dia antsoy azy ny laharana 033 21 099 06 na ry 034 14 099 06 22 566 54. Madagascar Évolution Immobilier, un avenir sûr, investir, bâtir pour le futur. L'EFMED, c'est toute une gamme de produits d'ameublement d'une standing super classe, bien pour tous. Pour ma nouvelle maison, ce canapé est vraiment idéal pour me relaxer le week-end. C'est tout à fait mon goût. Non seulement c'est décoratif, en plus, je vais pouvoir préparer mes petits déjeuners pour toute ma famille. Même les enfants rêvent d'être grands. L'EFMED, à nous ça. Mandritra ny adiny 2 ora be zao makany anireo numéro orange rehetra amin'ny fotoana rehetra tolotra manankiry 2 andro antso iaingana ny 224 étoile 2 ararotsy ny be roa e miamanja ny antso miaraka amin'ny orange miamanja ny tontolo miaraka amin'ny orange. Sangatsika ireo fotodrafitrasa izay mamaly ny filan'ny vorona amin'ny rano fisotro madio sy ny fanadiovana. Toky fitaka fa ny atao no hita. Manantena ny fandraisana tanana manokana ny sehatry ny rano sy ny fanadiovana ny isam-batan'olona. Klasy tsongovavy tonga soa anatin'ny fampahalamba ny fahitalavitra Kolo TV miaraba manokana antsika vehivavy rehetra natratry ny fetin'ny vehivavy androany 20 mars. Anamboantsika ny fampahalamba amin'ny tian'io ity mikasika ny fampihavanam-pirenena tsy mbola misy fehi-kevitra hatreto ny fidinana tany amin'ny faritra 2020 izay nitanterahany ny FFKM antany Akazobe sy Morondava sisa no mbola tsy nandalovan'ny FFKM raha toka ny izomasina sabotsy farany teo izy ireo nanomboka izany tahaka izao kosa ny fanehoan-kevitry ny filoha Erajonary Mampianina mikasika ny tsy fifankazahoana eo amin'ny FFM sy ny FFKM. Tsy hoe izay tsy teo na nisitaka fandrehetra dia antsoina anao fihavanam-pirenena araka ilay teniko teo hoe ao anatin'ny tsirairay ange izany iainana fihavanam-pirenena izany. Tsy misy terena, tsy misy vozonana na amin'ny lalàna na amin'ny endrika maro samihafa fa dia hoe raha ny fitiavan-tanindrazana no baiko ny rehetrarehetra dia tokony andeha ho azy ny fihavanam-pirenena. Tsy misy hoe manao ny azy ny aty sy ny eroa fa raha ihany izy rehetrarehetra. Izay nge le fanteneniko teo hoe aza mijery le hoe izy ny atsy amin'ny lalàna, izy ny tsy ao anatin'ilay izy fa malalaka be ny arabe ary ny rehetra ao anatin'ilay izy manao fampihavanam-pirenena. Ako ny 20 mars androany Trabona hatramin'ny 727 mpianatra mihoatra ny 270 nahazo fitsaboana maimaimpoana sy sakafo ary kojakoja ilaina amin'ny fiainana andavanandro avy amin'ny fikambanana ny vehivavy malagasy miara-miainga androany. Ny fikambanana izay mankalaza ihany koa ny tsingeritoan'ny Ijoronta tamin'ny fomba ofisialy androany. Ankoatr'izay nisy ihany koa ny fanaovan-tsy ny fiara-miasa amin'ny fikambanana sy ny sekoly Notre Dame de Rosaire tsy atao madinika fanatidina ny tanterahiny Gaëtan Retsilavo. Ny afaka tanteraka ny fankalazana ny andro ny 20 mars ho an'ny fikambanana vehivavy malagasy miara-miainga androany. Fizarana sakafo ho an'ireo traboina miisa 727 afaliana ny an'iretom-poniny eto Tongadiniky sy ny manodidina androany. Mahafinaritra aloha fa tsara ny fitohizany.
dia misaotra ny madamy tantely amin'izao zavatra ataony aminay tsaboana izao. Mahafinaritra avy raha miasa dia manabeazana zanakay lalandava izy. Miaingany mba hitovy foana izay fanabeazana zanakay izao sy ny fanomezana rehetra. Vary, siramamy, savony, labozia sy ireo kojakoja ilaina amin'ny andavanandrom-piainana no zarana ho azy ireo. Nisy ihany koa fitsidiam-pahasalamana maimaim-poana sy fanomezana fanafody maimaim-poana ho an'ireto vahoaka traboina ireto, natolotry ny fikambanana izay niarahany asa tamin'ireo mpitsabo miisa 4. Samy nahazo ny anjara tandrefyavy azy avokoa ny tsirairay. Afa-po tanteraka amin'ny fiaraha-miasa ny tompona andraikitry ny sekoly. Dia misy ireo ezaka rehetra manakaiky ny biazina, manakaiky ny ray aman-dreny, ary anatin'izay fanakakezana ny biazina sy ny ray aman-dreny izay dia misy hetsika ny nanao tahaka ny fanabeazana, fanampiana ray aman-dreny ary fiahiana ireo mpianatra ihany koa. Raha araka izany dia tena tsara dia tsara tokoa ny fiaraha-miasa satria tena mijery ny hasina maha olona, mametraka ny maha izy ny olona amin'ny ankapobeny ary ihany koa miteraka fampandrosoana indrindra eo amin'ny malagasy manontolo. Tsy fanomezana sy fitsinjovana ireo traboina ihany no ataon'ny fikambanana vehivavy malagasy miara-miainga amin'ity sekoly ity. Eo ihany koa ny fitsinjovana ireo ray aman-drenin'ny mpianatra, ahafeno tanteraka ny fanabeazana amin'ny alalan'ny fampianarana mamaky teny sy manoratra. Ilay convention natao io zany tamin'ny taona momba ny fiaraha-miasa ataonay amin'ny sekoly amin'ny resaka fifanampiana amin'ny fanabeazana fanampina ray aman-dreny fanabeazana ny zanany zany sy école des parents na assistance psychosociale. Dia nanapa-kevitra moa zany tamin'ity taona ity hoe anohy an'izay hamerina izay convention izay ho an'ny taona 2024-2025. Tanjona ny anana na ray aman-dreny vonona andray andraikitra samy joro hamitany adidiny amin'ny maha-olom-pirenena azy. No tanterahana androany araka izany ny fanaova-tsony fiaraha-miasa eo amin'ny sekoly sy ny fikambanana vehivavy malagasy miara-miainga. Raha tsy hivona, feno iray taona androany ny fijoroan'ny fikambanana tamin'ny fomba ofisialy. Tany Toliary kosa no fantatra fa nantanterahana izay fankalazana tamin'ny fomba ofisialy ny fetin'ny vehivavy androany valomartsa izay fanorotsaka an-tsehatra nanampy ireo mpialabelona ihany koa ny fikambanana mampiely baiboly malagasy omaly. Vary, savony, bodofotsy, menaka, koveta sy ny maro samihafa no voatsirambin'ny tany nitolotra izy ireo andro traboina tetsy amin'ny Fokontany sy Tiakany Firaisana, komina Andranona Ohatra, vavaka fifampizarana tenin'Andriamanitra, kilalao miaraka amin'ny ankizy ary teny fankahirezana ho an'ireo ray aman-dreny. Fanampanazavana. Fantatsika tsara koa manko ankoatra ny fanomezana izay ilaina ireny olona ireny dia mba misy ilay olona miaino azy izy satria manana zavatra manavesatra azy izy, manana zavatra manahirana azy, manana zavatra mampiady saina azy izy dia mba miantony koa ilay fidianana ilay fianakaviana vitsivitsy dia mba ahafahana miresadresaka mba manampy azy zany, manolotra saina azy, mampahery azy na amin'ny tenin'Andriamanitra na amin'ny fiainana andavanandro fotsiny azy. Fanadidina manokana kosa no entina aminao manaraka sarotra ny misoroka ny osika ao amin'ny internet hoy ny teknisiana iray raha toa ka efa zary lasa lamaody ankehitriny ary mora ny manao osika amin'izany ireo tambazotra tserasera no ahitana betsaka izany amin'izao fotoan'izao ary miseho amin'ny endrika maro osika amin'ny resaka varotra, osika amin'ny fiainana manokana tsirairay sy ireo maro samihafa. Michel Aranartson. Piratage na fanaovana osika teny iray sy fomba zary lasa eno matetika tato ato. Ireo tambazotra tserasera no isan'ny lasibatra amin'izany amin'izao fotoan'izao. Miseho amin'ny endrika maro izany raha ny fanadidina nataonay. Za zany manana Facebook ilay izy moa zany efa hatry ny ela misy olona manao piratage amin'ilay zavatra atao ohatr'izay. Misy olona zany be dia be moa zany ilay teratany tonga ao amina ireny, teratany vahiny ohatr'izany dia rehefa tonga ao amina dia teny zareo hoe nangalako vola zany manao vente en ligne zany zareo dia oa zany vao mianahana be hoe na ny fotoana hidirako cyber sy hanaovako Skype ara zany tena vidina lavo amin'ilay filaharan'olona maro be ao amina dia gaga be aho hoe misy manao an'izay ilay izy. Tsy azo antoka ny internet données maromaro no ahafana manao osika ao anatiny hoy ny teknisiana iray. Ny fanaovana osika amin'ny kanton'olona iray ihany koa izay efa miroborobo ao anatin'ny internet, misy mihitsy aza ny fampianarana manao izany. Pirater compte Facebook zany eny tsy compte Facebook rehetra fa compte maromaro na Twitter na ohatr'izany moa efa tsy sarotra intsony zany amin'izao
taloha izy mety hoe mbola sarotsarotra mila logiciel sy ohatr'izany mila ny adresse mail le olona compten'olona ho piratena fa amin'izao efa be da be ny karazana hébergeur mahafaka hanaovana afaka hipiratena compte Facebook amin'izao fotoana izao efa tsy manahirana intsony efa tsotra kely efa lasa courant be izy amin'izao. Arak'izany azo anaovana osika avokoa izay compte rehetra hita ao anatin'ny internet, tsy misy intsony ny confidentialité, tsy eo amin'ny resaka compte ihany nefa no mety ahitana izay resaka osika izay. Eo ihany koa ny osika eo amin'ny resaka varotra na ny vente en ligne izay malaza ihany koa amin'izao fotoana izao. Sarotra ny misorika ny osika ao anatin'ny internet hoy ny teknisiana iray, saingy misy ihany ny farafahakeliny azo atao. Bazandre izy dia zao hoe isika sarotra loatra isika midivulguer information personnel atsika amin'ny internet ohatrany hoe adinitsika kely hoe io zavatra io ane ka miparitaka be rehefa une fois uploadé tsika zany rehetrarehetra mbona information tsika zany fa ny zavatra voalohany indrindra tokony atao alohany dia raha mbola azo atao tsy manaparitaka information personnel, tena hoe personnel amin'ny internet. Tokony ho mailo arak'izany ny tsirairay amin'ny fanaparitana ny momba ny tena ao anatin'ny internet miaraka amin'ny fivoaran'ny teknôlôjia ankehitriny efa maro no zava-bitan'ireo logiciel maro isan-karazany. Valomartsa andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy izy ireo no Frantsa hoy ny filoha François Hollande androany tao amin'ny Élysée raha nandray vehivavy hatramin'ny zato ny tenany. Nankasitraka azy ireo ny amin'ny miralentsy izay mampivoatra ny vehivavy na dia mbola misy aza ny lesika amin'ny fandraisana andraikitra na koa ny lafin'ny arabola. Ezekilan'izay Johanna 20 taona izay mpianatra ao amin'ny lycée Paul Langevin ary miomana hiatrika ny tontolon'ny asa. Dingana tongavana amin'izany ny fidirana amin'ny fikambanana kapitaly fisy ny fandraisam-pitenenany androany malona ny ministry ny fanabeazam-pirenena. Isan'ireo nametraka fanontaniana ny ministry ny fanabeazam-pirenena Johanna momba ny fidirana eo amin'izay sehatry ny asa izay manano sarotra indrindra ny vehivavy. Tokony hitovy hatrany ny lehilahy sy ny vehivavy hoy ity ministra ity valiteny tsy nahafapoan'ny Johanna saingy nahafahany nandresy ny tahotra tao aminy ka ahafahany miditra amin'izay tontolon'ny asa izay any aoriana. Fa iverina eto toerana koa sika eto anatin'ireto vaovao nisongadina tamin'ity anio ity ireto fambevanam-pirenena tompona ndraikitra avokoa ny tsirairay hoy ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina androany malona ny olana mipetraka eo amin'ireo mpitarika ny fampihavanana dia ny FFKM sy ny FFM. Trabonina miisa 720 sy mpianatra mihoatra ny 270 no nahazo fitsaboana miampona sy sakafo ary kojakoja ilaina amin'ny andavanandro avy amin'ny fikambanana vehivavy malagasy miara-miaingana nandritra ny fankalazana ny andro ny valomartsa androany. Dia izay ihany koa no entina manakatona ny fampalambaovao tamin'ity anio ity soriny ianao niaraka taminay hatramin'ny faramamy fotoananao indray raha mipitsy tahaka izao veloma tompoko. Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Aza makany Kafitsony, tongava malaky amin'ny magasin Baolay. Vous avez votre bac? Ne perdez pas votre temps. GSI Université privée, habilitée par l'État. Nanolotra anao teo, ny vaovao.